شيخنا وضيوفنا الكرام ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجهود في ميزان حسناتهم وأن يبارك في أعمالهم وحقيقة يعني لا ننسى أن نشكرهم لأنهم ما شاء الله جزاهم الله خير، يعني كل سنة لا ينسوننا في مثل هذه الدورات، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على يعني اهتمامهم وحبهم لمدغشقر ولأهل مدغشقر، فجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. زودن سيكا إن شاء الله يتمني دكتورة ناكرية زي بالوان زانزانيا تيكو بفتات من سيكا زانيا للديليغاسيون نتوغا يتم ومن الديليغاسيون نرزانيا ديا دكتور ربيع الحاج زي أنيساني تبنا دكتور كاسكاني أفريقيا أو من أسوسياسيون وامي إذن نفوريسا كأفريقيا زانيا ديزني فارو نمرو 2 زاني أمنيزاني إذن لبنا تتيركا أو أمنيزاني كوميتني أفريقيا أو أمنيزاني لما نركز زي زانيا دكتور إبراهيم الحبر زانيا إذني أنيساني مانا فايزا زي ميرا مياسا يركم زان وميزان كليفة مور إجموزان le fitenazwe le benovolaza izany le miezaka manantanteraka zay mavitany fa tsy hoe miasa amin'izany ho am'izany fa izy matetika délégation no tonga eto. Manaraka an'izay le professeur izay akaikintsika zany dia Abu Al-Hassan izay hitatsika nanolotra fampianaranantsika teo, izy koa moa zany anisany ohatrany hoe miara-miasa fotsiny fa tsy dia hoe mipetraka miasa amin'ny bureau noamia fa anisany ampanantanteraka le programme noamia maneran-tany ary anisany fahiditsika momanazy teo ary farany dia lalatsika Sharif zany io moa zany avy tany Soudan izy tonga eto niaraka amin'zareo nifanena nataony Nairobi zareo dia niaraka eto izy moa zany efa teto Madagasikara daholo rehetrarehetrareo ary bato zareo tonga zany dia efa nisotro rano teto Madagasikara ka tsy maintsy mivelona ozinantsika zay ka dia arabentsika zany nurahib bihim wa nashkuruhum ala hadha al-juhud al-mubaraka isorantsika zany zareo ary arabentsika ka zao kosa zany ifadaratsika manaraka dia ny doktor zany ny Ibrahim Al-Hibr no anolotra anazy ho antsika ary aingany Allah subhanahu wa ta'ala mitombo fahalalantsika ary aingany Allah subhanahu wa ta'ala anomentsika hery sy tanjaka ahafahantsika makely an'izany fahalalana zay azontsika zany falyatafadal mashkuru. Pandika teny azafady. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أحمد الله سبحانه وتعالى على نعمته وفضله وأن يسر لنا هذا اللقاء المبارك. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى ونعمة أن ييسر الله سبحانه وتعالى لنا هذه الرحلة المباركة وأن نلتقي بهذه الوجوه الطيبة وأن نتذاكر نحن وإياكم جميعا ما يهمنا في فهم ديننا والعمل به. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala sejata menyimpan suarana izay min ari maksudnya dan pun do fanbeza tuputu zay natulin yung skezo sinifanamuran rehetra na tanteran zao zavatra zao. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala gostaria melakukan mifampahatsiahy toy izao ataontsika izao fa izany dia fahasoavana lehibe tokoa avy aminy. هناك يعني وهم يعني حدث وهو الدكتور هارون وصف قال الدكتور ابراهيم الحبر. انا لست لا احمل دكتوراه ولا لقب دكتور. تيكو تيجينا لوا شيخ هارون انا بافر جاتيفا الدكتور ابراهيم الحبر كان مالنا سي دكتوراه زار تيكو سي دي وي زي بتني انا تكون نسمع. أيها الإخوة والأخوات، إن من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان أن ييسر له أسباب الهداية. إذا فأصابنا لبنيدا أبيام الله سبحانه وتعالى بأتون سوتا ني فازوناوا نلانا مايت. هذه النعمة لا يدركها الإنسان لا بجاهد
ولا بقوته وسلطانه ولا بماله ولا بشرفه ونسبه ولا بشيء، إنما يدركها بفضل الله. Izany nisotran'ny Allah subhanahu wa ta'ala ny amin'izany fahatsoran'ny fitantanana izany satria izany dia tsy azo amin'ny alalan'ny voninahitra, tsy azo amin'ny alalan'ny hety, tsy azo amin'ny alalan'ny zavatra hafa afa-tsy ny fahasoavana avy amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala ihany no ahazoanao an'izany hoe fahatsoran'ny fitantanana izany. فنحمد الله سبحانه وتعالى ونغتبط بما يسر الله لنا من هذه النعمة وخصنا بها من بين آلاف بل ملايين البشر. Misaotra ny Allah subhanahu wa ta'ala antsika ny amin'izany fahasoavana izay nomeny izany ary nofidinitsika tao anatin'ireo vahoaka amina million maneran-tany mba ahazo an'izany. العالم الناس الآن في البيئات التي حولنا نقسمهم بين عالم وجاهل. Ny tontolo izay misy antsika ankehitriny dia azontsika tsy nizaraina na zaraintsika anankiroa hoe ny mahalala sy ny bala. وهؤلاء التقسيم هو تقسيم نسبي، يعني يمكن أن يكون العالم جاهلا فهو عالم في شيء وجاهل شيء آخر. Kana dia tsy nizaraintsika toy izany ary ny olona hoe ny manam-pahalalana sy ny bato. Ny manam-pahalalana dia mbola misy ambona abadona tavela koa ao anatiny. Izany hoe tsy mahalala rehetra izy fa mbola misy abadona tavela ao anatiny. وليس بالضرورة أن هذا العلم الذي لديه قادر على إيصاله لحقائق. Ka izany fahalalana izay alana izany, ananana izany dia tsy midika fa hoe fantany avokoa ny fahamarinana rehetra. فدرجات العلم عند الناس عند الإنسان ليست واحدة. Ny fahalalana dia tsy mitovy manoloana ny olona rehetra. ولذلك لا يسمى مجرد معرفة الأشياء أو معرفة الأشياء سواء كانت أفكار أو أجسام أنها علم. Ka tsy voatery hoe ny olona anankiray rehefa manana fahalalana mahakasika ny zavatra azo tsapahitanana na resaka fahalalana dia tsy azo tsapahitanana dia efa hoe mahay an'izay zavatra kely anankiray izay izy dia tenenina hoe mana fahalalana tanteraka. وإنما تسمى معرفة. Fa zany dia antsoina fotsiny hoe maharifa na hoe mahafantatra sy ny zavatra izy. المعرفة إذن هي إدراك الأشياء إدراكا كليا وإدراك عام، ليس بالضرورة قد يكون يعني على شيء يعني وهم، وقد يكون حدسا، وقد يكون ظنا، وقد يكون ظنا غالبا، وقد يكون يقين. كل هذه تسمى ماذا؟ معرفة أو معارف. Ka noho izany antony izany ny antsoina hoe maharifa dia fahalalana zavatra anankiray amin'ny endrika ankapobeny fotsiny. Izany hoe ny fahalalana dia tsy tafiditra antsipiriany tanteraka fa mety hoe fahalalana juste fotsiny hoe fantafantany sy ohatran'ny takatry ny sainy, izay ny antsoina hoe maharifa. Izany hoe tsy tafiditra lalina ny fahalalana izy. ولكن هذه المعرفة فيها ما هو مخصوص من خلال علمنا لما نريد أن نعرف ما هي دلالة المعرفة في كتاب الله وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. Kayo maharifa io, fahafantarana io dia mety hoe mahafantatra zavatra manokana sy voafaritra tanteraka mihitsiny izy. Ka ny tiantsika ho fantarina eto dia hoe inona marina moa izany dia mahalala hoe inona ny
ahoana ny fomba ahafantarana ireo manatsoka ireo porofo avy amin'ny alalan'ny bokiny Allah subhanahu wa ta'ala sy ny fomba mampanompo aminany. نجد أن المعرفة أو مشتقات لفظ المعرفة في القرآن إنما وردت فيما يدل على السكون والطمأنينة، ويقابلها الإنكار الذي فيه غالبا يدل على الخوف والتوجس. Ny maarifa na ny fahafantarana raha araka ny namavitan'ny Qur'any anazy dia ny hoe fari-pahalalana izay mitondra anao manjary lasa hotony sy hotony sy anjary lasa afa-po amin'ilay zavatra anankiray, fa ny mifanohitra aminazy kosa ny mifanohitra amin'ny maarifa dia ny hoe tahotra sy ny aya. المعرفة لا تكون أو المعرفة يمكن تعريفها بأنها إدراك الشيء من خلال التفكر والتدبر لأثره. يعني المعرفة هي تأتي ثمرة لتدبر وتفكر في الشيء ومحاولة إدراك هذا الشيء، قد يدركه إدراكا قطعيا وقد يدركه إدراكا جزئيا. Ny maarifa na ny fahafantarana dia avy amin'ny alalan'ny fieritreretana sy ny fandinihana no ahatongavana aminazy. Izany hoe ny fahafantarana na ny maarifa dia résultat azonao nitsoahana avy amin'ny alalan'ny ianao nieritreritra sy ianao nandinika, ka rehefa nandinika sy nieritreritra ianao dia possible ny résultat azonao hoe fantatranao tanteraka ilay zavatra na fantatranao sombotsombony ilay zavatra. سؤال: هل وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالمعرفة في القرآن والسنة؟ المشايخ Allah subhanahu wa ta'ala dia ohatra rehefa miteny anatin'ny Qur'an dia manambara fa hoe izy dia mahafantatra, zany hoe vocabulaire maarifa io no entiny mamaritra ilay zavatra momba ny tenany. هل وصف الله نفسه بالمعرفة؟ هل وصف الله نفسه بأنه عارف أو يعرف؟ Araka ny nanazavantsika anazy teo ny antsona hoe maarifa dia fahafantarana tsy lalina loatra fa sombotsombony ary tsy azo antoka, mety ho fantatranao tanteraka mety tsy ho fantatranao tanteraka. Ka Allah rehefa milaza momba ny tenany anatin'ny Qur'an, move izy mampiasa ny vocabulaire io dia ampiasainy amin'ny tenany. لماذا؟ لأن المعرفة لا تحدث إلا عن تدبر، عن تفكر، عن كذا. الله سبحانه وتعالى عالم بالأشياء هنا، فليس بحاجة إلى تدبر وتفكر ثم إدراك جزئي ثم إدراك كلي ثم إدراك، وإنما هذه خاصة بالبشر. فلهذا العلم هو إدراك الشيء على حقيقته كما هو، ولهذا وصف الله نفسه بأنه عالم، لأنه عالم بالشيء كما هو، إدراك للشيء بحقيقته كما هو. أما المعرفة لا، هي تدبر في الشيء وتفكر فيه لإدراك حقيقته. Zavatra tiantsika tongavana dia amin'ny teny gasy ngamba izy tsy dia mazava loatra. Amin'ny teny gasy misy teny vocabulaire hoe mahalala, dia amin'ny teny gasy misy vocabulaire hoe mahafantatra. Amin'ny arabo mahafantatra sy mahalala tsy mitovy. Mahalala tena fantatranao hatramin'ny antsipiriany tanteraka, fa mahafantatra juste hoe fantatro. Ka Allah subhanahu wa ta'ala rehefa miteny ny tenany dia tsy mampiasa ilay mahafantatra mihitsiny fa ilay mahalala no ampiasainy, satria ny fahafantarana dia azo avy amin'ny alalan'ny fandinihana sy ny fieritreretana. Allah tsy mandinika, Allah tsy mieritreritra fa izy efa mahay, mahalala. Asa raha sika ilay tenenina ka tsy mety amin'ny Allah mampiasa voambolana hoe mahafantatra, satria mahafantatra tsy azo antoka tanteraka. Forcetsika ohatran'izay ilay teny gasy satria ohatran'izay ilay teny arabo. تطلق المعرفة يا أخوان على شيئين. Ny maarifa indray dia ampiasaina amin'ny zavatra anankiroa. على فعل، الفعل العقلي
الذي تعمل به يعني تعقل به صورة الشيء في الذهن، يعني هذا الشيء لاقطة تعمل كذا وتعمل كذا، أول ما يتبادر إلى الإنسان حين يراها أنها قطعة حديد، ثم يبدأ يتفكر يتدبر فيها وينظر إلى آثارها ويبدأ يتصور شيئا فشيء. هذا التصور، هذا العمل لنقل الصورة إلى الذهن يسمى معرفة. raha ohatra tsika zany ka te hanazava le vocabulaire maharifa na mahafantatra bebe kokoa le tsy ampiasainy alohan'ny tenany dia niraisiny micro. Vao mahita micro anankiray tsika dia manomboka mandinika izy dia mijery dia hoe ty vita amin'ny ohatran'izao, ty vita amin'ny ohatran'izao, dia le résultat azo avy eo iny antsoina hoe maharifa, fahafantarana, nanjary lasa fantatra ao ilay zavatra. وتطلق كذلك على الفعل العقلي الذي يتم به النفوذ إلى جوهر الموضوع، يعني يتم به النفوذ إلى ماذا؟ إلى معرفة حقيقة الموضوع، المادة نفسها أو الفكرة، سواء كانت هيئة أو جسم أو كانت فكرة، إلى جوهر الموضوع لفهم حقيقته بحيث تكون معرفة كاملة بالشيء. Ny maharifa ihany koa dia azo lazaina toy izao: nodinianao le zavatra amin'ny ambaratonga mpandiniana rehetrarehetra, dia ny farany izy fantatra anao tanteraka, dia izay le etapy rehetra lalovanao zizikanao nahafantatra le izay, izay ny antsoina hoe fahafantarana. Mahafantatra ianao satria nandalo tamin'ny ambaratonga tokony ho fantarina rehetra. فإدراك الإنسان للشيء، لهذا الشيء، قد يكون في غموض، وقد يكون خلا من الغموض وخرج منه وصار يحيط، يدرك الحقيقة، يدرك حقيقة القضية موضوعا، يعني موضوع هذه القضية من غير غموض، يعني بشكل واضح جلي في ذهنه، مطابقا للواقع، مطابق للواقع. وهنا حالة الانتقال، المعرفة يعني أن تكون جزءا منها علم وجزء منها مقدمات للعلم، يعني المعرفة تشمل مقدمات العلم وتصل بالإنسان إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى العلم، إلى العلم. Zany hoe ny olombelona rehefa mampiasa ny ati-dohany dia manomboka mahafantatra an'ireo ambaratonga tokony ho fantarina tsikelikely jusqu'à amin'ny farany izy lasa ohatry ny mahafantatra tanteraka an'ilay zavatra. Manomboka eo izy vao azo lazaina hoe tafiditra amin'ny tontolo ny fahalalana. Miala amin'ny fahafantarana izy miditra amin'ny tontolo ny tena fahalalana. Zany hoe ny fahalalana dia ambaratonga anankiray azo lazaina fa hoe efa mazava tanteraka amin'ny zavatra rehetra, efa azo lazaina fa tsisy zavatra tapitapina aminazy intsony. Zany hoe raha tenenintsika ny fahafantarana dia ambaratonga lalovana mba ho ahatongavana any amin'ny fahalalana. Mazava samy hafa ny fahalalana sy ny fahafantarana. إذا كانت المعرفة الموصلة هي طريق الوصول إلى العلم، والعلم هو يعرفونه بأنه صفة توجب لمحلها تمييزا بين المعاني لا يقبل النقيض. ما أدري كيف تترجم هذه، يعني العلم صفة توجب لمحلها تمييزا بين المعاني لا يقبل النقيض. Zany hoe fahalalana rehefa tonga ny amin'ny tena fahafantarana azy ianao dia tsy tokony hisy mifanohatra amin'ny intsony, satria efa tena io izy, tsisy zavatra mifanohatra amin'ny intsony. Asa raha azo tsika ilay tiana tenenina hoe asa ozy raha voadika amin'ny teninareo zahay fa zay izy. Ilay fahalalana dia zavatra anankiray efa tena hay, tena tsisy mifanohatra amin'ny intsony satria efa ilay marina.
التناقض دائما يعتبر أسوأ، يعني أو أظهر أو أكبر منافي للعلم. أي قضية أو فكرة تقبل النقيض فهي ليست علما. Satria raha ohatra ny zavatra anankiray ny fahalalana azy mbola misy mifanohitra aminy dia mbola tsy tafiditra anatin'ny tontolo ny antsoina hoe fahalalana izy. Asa raha azontsika ilay izy. Ny fahalalana zany tsy zavatra mifanohitra aminy intsony, efa tena izy fotsiny. Fa raha mbola misy mifanohitra aminy tsy azo heverina ho fahalalana zany. الإنسان مكلف مخلوق. تميز الإنسان في أنه مخلوق مكلف مكرم معلم. Ny olombelona dia zava-boary anankiray nampitondrana andraikitra ary nampianarina zavatra. تميز الإنسان عن غيره هي في هذه بالعلم وبالتكريم، والتكريم مرتبط بالتعليم، والتعليم مرتبط بالتكليف. Ny olombelona dia zava-mananaina anankiray miavaka tanteraka satria nampianarina ary nomena voninahitra, ary rehefa nomena voninahitra dia nomena andraikitra. Izay ny antsoina hoe olombelona. والعلم بالأشياء هو تحقيق إذا لوجود كرامة هذا الإنسان. Ka ny fahalalana dia napetraka mba ho fanomezam-boninahitra ny olombelona io hoe ho tonga amin'izany antsoina hoe fahalalana, tsy fahafantarana fahalalana. فأعظم أو المحور الأهم والأول في حياة الإنسان بالنسبة لنفسه أو بالنسبة لأفكار وغيرها أن أهم ما لدى الإنسان هو معرفته بما حوله، علمه بما حوله، إدراكه لما حوله. أي أن المعرفة هي المحور الأول الذي به يحقق الإنسان وجوده تعرفا على الموجودات وعلى منهج التعامل معها. Ka ny olombelona dia isan'ny mampiavaka anazy ny hoe tokony ho fantariny zavatra rehetrarehetra manodidina azy mba ahatongavany amin'izay inona fahalalana zay ary zavatra mampiavaka anazy ny fitiavana te-hamantatra zay. فالمعرفة إذن ليست ترفا بالنسبة للإنسان، وإنما هي ضرورة لإدراك قيمته في هذا الوجود. Ka noho izany antony izany ny fahalalana amin'ny olombelona dia tsy haingitraingitra akory, fa rehefa manana an'io fahalalana fahafantarana io izy ny dikan'izay te hametraka ilay maha-izy azy amin'ny toerany. وهي كذلك الإنسان محتاج إلى هذه المعرفة بالنسبة للأديان التي والمذاهب التي يجدها. Ka noho izany antony izany isan'ny ilana fahalalana sy fahafantarana indrindra ho an'ny olombelona dia ny finoana izay ananany sy ny madhhab tokony izorany. فهذه المذاهب إذن هي كم من المعارف. هذه الأديان أو المذاهب الموجودة بين الناس هي فعلا كم عدد أو كمية من المعارف مهمتها رسم المنهج، مهمتها رسم منهج للإنسان ليتعرف بها على نفسه. هذا المنهج يتعرف من خلاله على نفسه وعلى وجوده وعلى مهمته وعلى مهمة اتجاه نفسه أو تجاه هذه المنهجية نفسها اللي هي في النهاية هي المذهب أو الدين. Ka ny fahalalana
dia zavatra anankiray ny fahalalana ireo finoana sy ny madhab izay tokony izoran'ny olombelona mazava ho azy dia isan'ny fahalalana tena tokony ho fantarin'ny olombelona satria io madhab na io finoana izay napetraka Allah ho antsika io ilay mamaritra ny sorodalana izay tokony izoran'ny olombelona ka noho izay anton'izay tsy maintsy fantarin'ny olombelona io zavatra io mba ahafahany mamaritra ny lalana izay izorany mba tsy hahatonga azy anaonao foana zany. الله سبحانه وتعالى نبه إلى هذه الأهمية في أول آية نزلت من القرآن. كالله دي إفنا بافتة السعادة يعني تسيكن ما كاسكن زن فافتة رمزان فيرسي فولو النيفونيتن. أول ما أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم الإنسان ما لم يعلم. كان فيرسي فولوانيد ندي زانوي فاكيو أمني نارا تبناو إلي نهارناو فاكيو أمني نارا تبناو إلي nampianatranao mba hahay hanoratra. هذه الآية أشارت إلى أداتين من أدوات العلم. Io versículo que zay tegnentsika teo io dia efa nanambara sahady zavatra roa ny amin'ny tokony ampiasaina raha Italia zany fahalalana zany. هي أهم أدواته في الواقع وهي القراءة والتفكر. علم الإنسان ما لم يعلم، يعني في تدبره وتفكره يصل إلى ما لم يعلمه. Zay miteny fa hoe ilay nampianatra ny zanak'olombelona ny zavatra izay tsy hainy izay manambara fa amin'ny lalan'ny fieritreretana sy ny fandiniana no ahatongavany zanak'olombelona amin'izany tontolo ny fahalalana izany. ونظرا لتقدم المعرفة على كل قضايا الوجود بالنسبة للإنسان صار الاضطراب فيها في مصادرها وضوابطها اضطراب يسبب اضطرابا في كل ما بعدها. Noho ny olombelona zay mierikeritra sy mitady fahamarinana io dia misy ny tombatombana zay ataony, tombatombana zay mitondra anazy hanantona akaikikaiky kokoa ny heveriny fa hoe tia no mety ho tokony ho izy. فإذا اختل مصادر المعرفة وبالتالي اختلت مدركات الإنسان واختلت تصوره، اختل بذلك تصوره للوجود كله، اختل تصوره للوجود كله من حيث وجود الخالق ووجود الخلق، وجود نسق الخلق كله، يعني أن هناك خلل كبير إذا اختلت. Ny olombelona raha vao manana problema amin'ny tontolo ny resaka fahatakarana sy ny fomba fisainana amin'ny fahalalana dia nyzao tontolo izao mihitsy ny manjary lasa tsy mety ny fomba fijeriny azy, tsy mety ny fomba fijeriny zavaboary, tsy mety ny fomba fijeriny an'ilay nahary, mivadika avokoa ny fomba fijeriny rehetra satria ny fotom-pisainany mihitsy no tsy amin'ny toerany. إذا اختل التصور اختل السلوك. Karaha vao tsy mety ny fomba fijery dia tsy mety ny fomba fitondran-tena. وإذا اختل السلوك اختل المنتج الذي هو الحضارة. Raha vao ohatra ka tsy mety ny fitondran-tena, ny tontolo ny fandrosoana izay tokony ho vokariny koa lasa tsy mety daholo. فاختلاف البشرية على كل أنواعها على مستوى الفكر والاعتقاد
سببه خلل في مصادر تلقيها للمعارف. Kan mahatonga ny olombelona anankiray mitsombadika ny fomba fisainany sy ny fomba fahitana ny zavatra rehetra dia satria ny fomba na ny vozany fahalalana hatrany am-piandohana mihitsy no tsy nety, dia mitsombadika ny fomba fijeriny, mitsombadika ny fomba fianaliziny ny zavatra rehetra. هناك عدد من يعني هناك ممن وجدوا بعضهم أو ممن يتحدثون عن فيتحدثون عن المعرفة الغيبية. يعني هناك الفئات التي تتحدث عن الحق الإلهي في المعرفة، وأن أن المعرفة مرتبطة بتفسير كل الأشياء بالإلهيات أو بحدس أو يعني تعلق بالغيب. Misy karazan'olona ohatra tia miresaka loatra ny zavatra tsy hita maso, ny fiainana tsy hita maso. Ny fiainana tsy hita maso izay tsy tokony fantarintsika mpino Islamo afa tsy fanambara anatin'ny Korana ihany. Misy olona zavatra tsy hita maso ohatran'iny dia ntaony analizy, dia dinihany, dia tia ny fampahafantarana ny olona. Dia ina zao mitranga. هناك مدارس تقول يعني تصف نفسها بالعقليين بأن مصدر المعرفة هو العقل. Jusqu'à nanjary lasa nisy tanatin'ny tantarany fampahafantarana ny fona Islamo karazana هذه كلها ليست لا علاقة لها بالإسلام أو غيره من حيث الوجود. الأشياء قد يكون تحدث بها مسلمين أو غير مسلمين. المهم أن من يتحدثون في المعرفة منهم من يقول أن مصادر المعرفة هي غيبية، ومنهم من يقول أنها عقلية. Misy ndray andian'olona ndray nandinika n'ity zao tontolo zao ty dia nametraka fa hoe ny zavatra rehetra dia takatry ny ati-doha avokoa. Misy zany andian'olona tsy nandinika afa-tsy ny zavatra tsy hita maso, dia misy andian'olona tsy nandinika afa-tsy ny zavatra takatry fa hoe zao tontolo zao dia takatry ny saina tanteraka. وفيه من يقول بأنها حدسية، يعني أنها قائمة مصدرها الحدس، أي هو تكرار النظر والتفكير ويعني نوعا من الأوهام والأحلام الذي يعني الإنسان يكررها على عقله أو على نفسه ثم يخرج منها بنتاج، هذا ما يسمى نتاج الحدس. وهؤلاء مدرسة تسمى مدرسة الحدسيين، مدرسة قديمة. Misy ndray ny eritreritra dia niteny fa hoe zao tontolo zao dia nitranga noho ny ezaka ara-pisainana. Zany hoe nisy ezaka ara-pisainana natao, fandinihana natao, dia ny résultat n'izay fomba fandinihana sy fisainana zay no fototry ny fahamarinana sy ny fisiana. هناك الحسيين يقول أن مصادر المعرفة كلها حسية، وهذا هو المذهب السائد تقريبا في واقع الحال الآن، هو الأقرب أو أكثر المذاهب سيادة. Misy ndray ary olona zay rehefa nandinika ny momba n'ity zao tontolo zao ty dia nametraka fa hoe ny zavatra rehetra dia izay azo tsapahitana sy hita maso ihany. أين يقع أهل السنة والجماعة من هؤلاء؟ Raha ohatra raha ka reo andian'olona reo no lazaina fa mpandinika teto amin'izao tontolo zao reo nilaza fa hoe zavatra tsy takatry ny maso sy hita ny saina. Ny sasany teny fa hoe izay zavatra takatry ny ati-doha ihany, ny sasany teny fa hoe izay zavatra azo tsapahitanana ihany, ny sasany teny fa hoe izay résultat hitan'ny fandinihana sy ny fisainana ihany. Aizitsika ahlu sunna sy ny jamaa zany, ahlu sunna sy ny jamaa tsika mpino Islamo amin'izany hoe izy amin'ireo no marina amintsika. هذه الاختلافات يا اخوان توجد على اساسها، وجدت على اساسها ما يسمى الاديان، بل وجدت حتى المذاهب داخل الاديان. Ireo fomba fisainana anankiefatra izay voatanisako teo ireo ny fototra nahatonga ny finoana maro nisy teto ambony tany. لكن يبقى أن لأهل السنة والجماعة منهجا في تحديد مصادر المعرفة. Fa ny ahlu sunna sy ny jamaa kosa dia nanana ny fomba nentina maritra ny azy.
الله سبحانه وتعالى يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا الله دمتين وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الله دمتين القرآن منوي الله إلينا نموك نريو وفونا تنكيب نريو تسنين نفانتا نريو عريز نموتا نسوف نريو سن ماسو نريو سن فو نريو أنغامبا يا نريو آية كسيتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة. Pamananya sa dintin panawin zaman pasar ita natir ka Arab zana. الفطرة التي فطر الناس عليها ليست علما، ولهذا نفضها الله سبحانه وقال لا تعلمون شيء. Itu cara buzanar zenatir kan yang kita menbela fumizu bulai keju di tsfala na pur farlo ni sezo ni pamten manawe ya naru di tsnala la ninna nits. ولهذا هذه الفطرة لأنها لم تكن علما صار يمكن ماذا؟ يمكن أن تطغى عليها الأشياء فأبواه يهودانه أو ينصران، يمكن أن تفسد. لو كانت علما صار العلم لا يقبل نقيضه، لكنها ليست بمعنى العلم الجازم الذي ولكنها استعداد. يفطر na tuicara buzanar ze tao anatintsika olombelona io izy io dia tsy fahalalana akory satria raha ohatra ka fahalalana izy io dia tsy vitan'ny fitaizana ny namafa azy. Nefa io fitra zay voalaza fa toetra ara-bojanahary nivoaka niaraka tamintsika olombelona avy ao anatin'ny kibotsika avy ao anatin'ny kibo mamatsika io tsika dia maninona izy io dia vitan'ny fitaizana ny mamafa azy. Karaha juif ny iray aman-dreny na chrétien ny iray aman-dreny dia ho voafafa io fitra io toetra ara-bojanahary zay fahavononana ny andray ny fahamarinana io. فالإنسان إذن مفطور أو مخلوق قادر على الإدراك. الله سبحانه وتعالى هيأه للإدراك وهيأه للقبول بتعلم العلم وهيأه لضبط هذه المعلومات. عنده ذاكرة يتذكر بها المعلومات، عنده قدرة على مقارنة المعلومات، ولا يحتاج في هذا إلى أن يعلم، وإنما هي فطرة. Zany hoe ny olombelona nateraka tamin'io fitra io fomba ara-bojanahary io efa vonona ny andray fahalalana, misy fahavononana ny andray izay fahalalana rehetra ampitany aminazy ny olombelona. Efa ohatrany hoe voaregle mihitsy ny olombelona hoe hahay andray zay rehetra atolotra azy amin'io fahalalana io, nomena fitadidiana izy mba hitadidiny an'izay rehetra mety mandalo eo amasony, nomena ihany koa izy fahaiza mandanjalanja ny zavatra rehetra zay mandalo aminy. Zany hoe io fitra na toetra ara-bojanahary miaraka teraka tamin'ny olombelona io dia ahatonga ny olombelona hahay andray tsikelikely zany fahalalana zany. لكن تبقى أنها لا تصل هذه الفطرة بالإنسان إلى القطعيات، إلى اليقينيات الكلية التي لا يمكن أن يحدث له معها اضطراب. Na dia teo azy io fahavononana ara-bojanahary nananany olombelona io dia tsy midika akory fa hoe tsy maintsy ny zavatra azo antoka sy ny mety tanteraka no raisiny. فلذلك احتاج الإنسان إلى مصدر معصوم. Noho izany anton'izany ny olombelona dia tsy maintsy nandefasana fototra azo antoka sy marina.
يعصمه من الخطأ، يعصم هذه الفطرة، يقوي هذه الفطرة، ينشطها، يضع لها منهج، يحدد لها منهجية في التفكير، ويعصمها من الخطأ. na rehefa io fototra zay tsy manan-tsiny sy marina tanteraka io a mba hanitsy ny olombelona hanono anazy ny lalana izorana izay tsy misy diso azo antoka fa marina tanteraka. ولذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. noho izay antony izay dia nalefa ireo mpaminany tsy manan-tsiny sy ny boky azo antoka dia ny Qur'an. فالوحي هو المصدر الأول للمعرفة الحقيقية عند من؟ عند أهل السنة. كأني أهل السنة إلى فنبرنا masina nentin'ny mpaminany nentin'ny Jibril io no antsoina hoe fahalalana tsisy diso mihitsy fa tena mazava marina. فالوحي من القرآن أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بل هو ليس نتحدث عن الوحي فقط فيه، بل الوحي الذي أنزل على الأنبياء جميعا وما تحدث به الأنبياء فهو وحي. الأنبياء معصومون كلهم من نوح إلى أو بل من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. fanambarana masina sy ny mpaminany zay tiako tenenina eto dia ireo mpaminany rehetra nanomboka tamin'ny andron'ny Adama ka hatramin'ny andron'ny Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ny teny sy ny fanambarana masina tonga tamin'izy ireo dia marina azo antoka tanteraka fahalalana. فالوحي إذن هو المصدر الأساس أو المصدر الأصلي الراقي أو الدرجة الأولى التي توصل إلى اليقينيات، توصل إلى اليقينيات. io fanambarana masina na ny wahy izay hidina io ny fanambarana fototra azo antoka indrindra, io ny fanambarana ambony tsara indrindra, io no mitondra antsika amin'ireo zavatra tokony hananana yaqin na hoe hananana fitokisana tanteraka izay azontsika antoka tanteraka. ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى القرآن بأنه الحق المبين، بأنه لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه. noho izany antony izany nahatonga ny Allah nanome toetra ny Qur'an al-Karim ka miteny fa hoe izy io dia ilay fahamarinana mazava, izy io ilay boky tsisy salasalana kely aza ny ao anatiny. وصفه بأنه يهدي وبأنه بصائر وبأنه هدى، بأنه هدى ويهدي وبصائر أي يبصر بها الناس. noho izany antony izany dia nomeny Allah subhanahu wa ta'ala anarana io Qur'an io anatin'ny Qur'an io fa hoe izy io dia mitantana sy manitsy, izy io dia mitondra amin'ny faharahitan-tsaina sy ny fahazavan'ny saina. وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. Tenenin'ny Allah fa izy io dia tsy misy diso mihitsy na miendrika ivelany na tazaninao lalindalina kokoa ny ao ambadikany. فهو لا يأتيه الباطل في ألفاظه ولا يأتيه الباطل في معانيه. Izy io dia tsy ahitanao diso mihitsy na ny fomba fanomana azy na ny dikany izay fonosiny. هذا هو المصدر الأول عند أهل السنة أي الوحي. Ka ny fomba anovozantsika fahalalana voalohany indrindra ahlu sunna sy jamaantsika mazava ho azy dia ninona dia io wahy na fanambarana masina io. والوحي يراد به الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. rehefa miteny hoe wahytsika ny dikan'izany dia hoe ny Qur'an sy ny hadithin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. والمراد بالقرآن والسنة هو عين القرآن والسنة لا فهمي أنا أو فهمك أنت. Tiana tenenina rehefa tsika miteny hoe Qur'an sy ny sunna dia le Qur'an sy ny sunna araky ny namaritany Allah azy ny dikany fa tsy araky le fomba fahazaonao. يعني فهمي وفهمك وفهم غيرنا من أهل العلم، يعني من سبق من أهل العلم قد يكون موافقا للحقيقة وقد يكون خطأ.
satria raha ohatra ka ny façon hoentsika micomprendre an'le izy no lazaintsika fa hoe iny le courant dia iny lay hadisin'ny mpaminany amin'izay fotoan'izay tsika dia mahita problema marobe satria ny fahazahoantsika dia mety ho diso na mety ho marina fa ny tena tenenina dia hoe le wahy le vonga le wahy mihitsy ny fahamarinana iny. فلهذا لا بد من فهم ما أنزل الله من خلال المنهج العلمي المنزل معه. Karehefa te hahazo ny Koransika dia tsy maintsy ihany koa mandala ireo fomba hoentina mahazo ny Korany araka ny fomba na marita ny mpaminany sy ny Korany azy. ومن المنهج الحقيقة إحكام هذه الآية. Ary isan'ny tema fomba anankiray hoentina mahazo ny Korany sy ny Sunna io ihany koa dia ny fomba efa namarita ilay Korany azy ohatran'izao ny fomba fahazahoana azy. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Nomena maso sy sofina sy fo ianareo angamba ianareo hahay ankasitraka. فلا بد من إتقان السمع Ka tokony mahay miaina, وإثباته mahay manapirofo, ثم تدبره mahay mandinika من خلال دلالات اللغة التي جاء بها. araky ny fahazahoana ny grammaire le teny izay nandefasana an'ilay afatra. ومن خلال الآيات والأحاديث المشابهة في نفس موضوع الدليل. Sy ny fahafantarana ireo verset tao manondro dika anankiray atambatra izy ireo dia fantarana hoe inona marina ny dikany. وتعقل ذلك Sy ny fahaiza mandinika an'izany ليخرج بالنهاية إلى النتيجة صحيحة في فهم ما أنزل الله. mba ahatongavatsika amin'ny résultat marina ny amin'ny hoe fa inona no nampidininy Allah. ثانيا المصدر الثاني، Ny fomba faharoa hoentsika ihany koa هنا المصدر الأول عند أهل السنة ما هو؟ الوحي. المصدر الثاني هو الكون. Ny fomba faharoa hoentsika mahafantatra ny fahamarinana dia izao tontolo rehetra zao. السماوات والأرض ومن فيهن. Ny lanitra sy ny tany sy حاشا الله سبحانه وتعالى. هذا الكون الذي فسر الله لنا صفته، وضع لنا صور عامة فيه، وأمرنا بالتدبره والتفكر فيه فيما بين أيدينا. io zao tontolo zao zay mena eo ampelantanantsika io rehefa diniantsika io fakafakaitsika io mazava ho azy dia mitondra antsika eo amin'izany fahalalana zany ihany koa. بل هذا الكون قسمه الله إلى قسمين. Zao tontolo zao ty dia nozarainy Allah ho anankiroa. قسم غيبي Ny tsy hita maso وقسم مشهود. sy ny taza maso. القسم الغيبي اختص الله بإخبارنا به عن طريق الوحي. Ireo tsy taza maso, ny tsy hita maso, ny fiainana tsy hita dia ireo mpaminany nampahafantatra antsika ny mahakasika ny fisiny. فما يتعلق به سبحانه وتعالى فهو الذي أخبرنا بصفاته. Ny momba ny Allah dia izy en personne no nampahafantatra antsika hoe iza izy. وبالملائكة أخبرنا الله سبحانه وتعالى بصفاتهم وبأعدادهم وبأعمالهم لأنه عالم لا نعرفه. Ny momba ny anjely ohatra dia Allah no nampahafantatra antsika an'izany ao anatin'ny boky masiny fa ohatran'izao io anjely ireo ny toetra, ny fomba mampanao. أخبرنا الله سبحانه وتعالى بالجن. Nampahafantatra antsika mahakasika ny jiny izy tsy hitantsika maso ihany koa. وبإبليس ومكره وكيده ويعني أتباعه وهذا كله عالم غيب ولكن جزء من إيش؟ من الكون.
iblisy zay hitantsika fa tsy hita maso tsy taza maso mifanaradia azy ny fomba ratsiny sy ny sisa dia ny Koran nahafahafantatsika an'izany zavatra tsy taza maso zany fa isan'ny zavatra mamorona ny ty zao tontolo zao zay iainantsika ty. أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن الموت وعما فيه nahafahafantatsika mahakasika ny fahafatisana sy ny zavatra mitranga ao anatin'izany fahafatisana وعن القبر وما فيه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها من الغيب الذي اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه. Fasana sy ny ao ambadika ny dia fahalalany Allah subhanahu wa ta'ala manokana zay nahafahafantariny antsika nahafantarantsika reny fiainantsika reny. هذا عالم الغيب. أما عالم الشهادة فالله سبحانه وتعالى أطلق لنا التبصر والنظر فيه والتدبر فيه وجمع المعلومات القليلة الميسرة لنصل بها إلى ما هو أكبر. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض أفلا تتفكرون أفلا تدبرون أفلا تعقلون. Fanmakasika ny tontolo hita maso indray dia nomeny Allah subhanahu wa ta'ala lalana antsika handinika hamakafaka handalina izy mihitsy raha mampirisika hoe angala reo tsy mandinika angala reo tsy mahafantatra satria dinio ny tontolo manodidina anao zay hita maso fa tsy hita maso indray. يقول الله سبحانه وتعالى في أول سورة الجاثية حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. هذا هو ماذا؟ الوحي. ثم يقول إن في خلق السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. Allah subhanahu wa ta'ala ohatra anatin'ny Quran dia miteny manao hoe Hamim, ity ilay boky izay nampidinina avy amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala ilay matanjaka sy be fahendrena. Ary zay zao ohatra zay tapany voalohany zay dia manambara mahakasika ilay wahy. Ny tapany faharoa indray dia manambara ilay ezaka tokony ataontsika hoe ao anatin'ny fanamboarana ny lanitra sy ny tany hoy Allah dia misy fanambarana ho an'ireo mpino. Ary ao anatin'ny fanamboarana anareo ihany koa ary sy ao anatin'izay rehetra hoentin'ireo biby isan-karazany dia misy fanambarana ho an'ireo olona manana fitokisana. Ny fahasamihafan'ny alina sy ny atoandro sy ireo rehetra izay nampidin'ny Allah avy any an-danitra sy ireo fahasoavana izay nomenay ho anjaranareo ary avy amin'ny alalan'izany no nampiainana indray ny tany taorian'ny nahafatesany sy ny fahampahafantarana ireo rivotra isan-karazany dia fanambarana avokoa izy ireny ho an'ireo izay manan-tsaina. Izany dia fanambarana avy amin'ny Allah novakina izy ireo ho anao tamin'ny fahamarinana fa resaka inona indray taorianan'izany fahamarinana izany no tediavinareo mitokisana. Asa mazava amintsika ilay fanambarana zay ilay fanambarana masina avy amin'ny Allah. Izany hoe tiantsika raha mandinika sy mandray zay rehetra voalazan'ny Quran momba ny fiainantsika sy mandray sy mandinika ihany koa mahakasika ny zavatra tazana maso sy takakin'izay. هذان المصدران هما المصدران الأصليان. Ireo ny fototra anankiroa izay entintsika mandinika tokoa. كيف يتعامل مع هذه المصدران؟ مع هذين المصدرين؟ Ahoana ny fomba iarahany zany amin'ireo fototra anankiroa? يأتي من يقول أن العقل مصدر للمعرفة. Dia mety misy miteny manao hoe ny ati-doha no fototra ipoiran'ny fahamarinana. عند أهل السنة العقل هو كاشف للمعرفة وليس مصدرا للمعرفة. Amintsika ahlu sunna ny ati-doha dia jiro anankiray
ahatongavana any amin'ny fahalalana fa tsy izy akory ny fahalalana. هو أداة من أدوات أو هو الأداة الأساسية التي عليها بها تدرك المعارف. Izy ilay fitaovana fototra ampiasaina rehefa teo tonga ho any amin'ny fahalalana, izany hoe ny saina dia fitaovana fototra atongavana any amin'ny fahalalana. طبعا العقل ماذا يراد به؟ يراد الحقيقة العقل تعريفه يعني ما في أوضح من العقل، لكن ما في أصعب من تعريف العقل، لأن الفلاسفة كلهم اختلفوا في العقل بحسب مدارسهم اختلاف. يعني ممكن لو واحد جمع التعريفات الذي تكلمها فيها الفلاسفة من القديم إلى الحديث في العقل لصارت مجلدا كبيرا، ولكن في الحقيقة هو يراد به الملكة التي باستعانتها بالحواس سمعا وبصرا توصل إلى العلم، تصل إلى العلم. هي ملكة عند الإنسان الله سبحانه وتعالى وضعها، وهذه الملكة تستعمل أو تعمل الحواس، كل الحواس، فإذا ثم تصل من خلال هذه الحواس إلى الحقائق. Ny atidoha dia io ilay fitaovana anankiray izay neny Allah subhanahu wa ta'ala ny zanak'olombelona mba ahafahany mampiasa io fitaovam-pitsapana anankidimy, dia tsy inona fa ny maso, ny fofona, ny sofina, ny lela sy ny sisa. Ireny rehetrarehetra reny dia atambatry ny atidoha amin'ny fahalalana, atambatra reny rehetrarehetra reny dia amboniny ao amin'ny avokoa mba ilazany ny fahamarinana. Ka ny fahamarinana io resaka atidoha io dia marobe ny zavatra voalazany manam-pahaizana momba ny filozofia mahakasika anazy io, ary tsy misy zavatra tena marina mahavita manazava mihoatra ny atidoha, saingy tsika kosa dia mametraka fa ny atidoha dia tsy fahalalana akory fa fitaovana mitondra ho amin'ny fahalalana. هذا يعني أقصر تعريف وجدته. يقول هو غريزة في الإنسان يدرك بها الحقائق. Izany hoe ny atidoha dia fitaovana ilaina anankiray ao anatin'ny vatan'ny olombelona mba hatongavana amin'ny fahamarinana. لكن هل إدراك العقل للحقائق إدراك مطلق؟ Nefa rehefa tsika miteny ny atidoha hoe mahafantatra tanteraka tokoa izany fahamarinana izany. فالعقل الحقيقة يعمل ضبط منهجية، وهذه المنهجية هي خليط من الفطرة ومن ما يتلقاه، هي خليط من الفطرة ومما يتلقاه. Ny atidoha dia manana ny fomba fiasany sy ny fomba fanangonany fahamarinana. Dia tsy inona fa ilay toetra rabozana azy efa mena azy hoe mahatakatra sy izay rehetra tontolo manodidina azy fantana. والفطرة قد تطرأ عليها أشياء كما سبق الكلام أنها قد يطرأ عليها ما يفسدها ولا لا؟ قد يطرأ عليها ما يفسدها. Efa nitenentsika teny aloha nefa fa io toetra rabozana azy nanamboarana ny atidoha io dia miankina amin'ny tontolo misy azy. Mety ho simba izy raha simba ilay tontolo misy azy, ary mety hanjary izy raha tsara ilay tontolo misy azy. والبيئة قد يكون فيها من المنهجية أو من الأدوات ما يكون غير صحيح، وتقبلها هذا العقل على أنها أداة صحيحة للوصول للحقيقة. Ka ny tontolo manodidina sy ny zava-misy dia mety hifanaraka amin'ny zavatra mety ary mety ho simba, ka maka position an'izay ihany koa avy ilay atidoha izay. فإذا اختلت أدوات العقل إذن Fa raha ohatra io atidoha io zany ka nahazo fitaizana tsy araka ny tokony izy, ستختل نتيجته في النهاية. ny résultat ho avoakany dia résultat mifanohatra amin'ny mety. ولا لا ما تختل؟ Sa tsy ما دام اختلت الأدوات اختلت النتائج.
satria ilay fitaovana diso dia tsy maintsy ho diso koa ny résultat avoakany. فالعقل إذن Ka ny atotono izany ليس مصدرا في حقيقة أنه مصدر للمعارف، وإنما هو كاشف لما حوله، كاشف للمعارف في الوحي، معارف الوحي أو معارف ka ny atotoa dia الكون. tsy fototra hoentintsika milaza fa marina ny zavatra anankiray satria izy mety tsy mety na mety ho mety, fa ny atotoa dia juste hoe jiro anankiray manazava mitondra anao amin'ny fahamarinana fotsiny ihany. ووصوله إلى الحقائق ليس حتميا، وإنما متوقف على سلامة أدواته. Ny fahatongavana amin'ny fahamarinana dia tsy midika hoe tsy maintsy hatongavana izy, fa arakaraka ny fitaovana ampiasainao ahatongavana ny aminy no ilazana fa tonga amin'ny marina ianao na diso lalana ianao. والعقل أيها الإخوة هو مصدر تكريم، أو يعني أغلى أو أعظم ما في هذا الإنسان. Ny atotoa io ny zavatra anankiray sarobidy indrindra anatsika olombelona. فالله جعله مناط التكليف. Noho izay anton'izay إذا وجد التكليف، وإذا ذهب noho izay anton'izay Allah rehefa mibaiko antsika mpino Islam ذهب dia التكليف. arakaraka ny atotoa eo ny olona ampy atotoa dia omeny andraikitra, fa ny olona tsy ampy atotoa dia tsy mahazo andraikitra. وجعله كذلك ضابط، الله سبحانه وتعالى جعله ضابط لهذا الإنسان، ضابط لحركاته ووعيه بالأشياء. Ny atotoa no enti mamaritra ny olona anankiray hoe iza izy. وعلق به صلاح الإنسان وفساده، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. Io fahaizan'ny saina io dia nankiny Allah amin'io ny fomba hoentina milaza fa hoe mety ny olona anankiray na tsy mety ny olona anankiray, na tonga amin'any ny tenina na hoe ao anatin'ny olombelona dia misy potika nofo. Raha mety ho potika nofo io dia mendrika ny olombelona, ary raha tsy mety ho potika nofo io dia simba ny olombelona. واستودعه الله سبحانه وتعالى الفطرة التي فطر الناس بها من معرفته الفطرية وضوابط كلية في الأشياء. فالله سبحانه وتعالى أوجد الإنسان، أول ما أوجده يعرف أن الجزء أقل من الكل، وأن يعني الواحد أقل من الاثنين، وأن الشيء لا يكون موجودا ومعدوما في آن واحد. يعني فطره على ضوابط كلية. Misy ny fomba izay efa nampahafantarin'ny Allah sy ny fahendrena izay efa napetrany fa hoe tokony iainantsika olombelona, izay ny fototry ny fahamarinana, toy ny hoe ny anankiray dia kely noho ny roa, ary ny anankiray dia ngeza kokoa noho ny sombony. Dia napetrany ihany koa fa hoe ny zavatra anankiray rehefa misy dia misy, raha rehefa tsy misy dia tsy misy, fa tsisy zavatra hoe sady misy ny tsisy. فطر على تلقي المعلومة، على تلقي الأمر وفهمه، على تلقي النهي ومعرفته. Nomena fahalalana koa tsika olombelona hoe handray fahalalana, nomena fahafahantsika handray ny fahalalana, hamantatra izay rehetra tokony ho fantarina. فالله سبحانه وتعالى لم يرد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذما للعقل. Hitantsika fa anatin'ny boky masina Allah subhanahu wa ta'ala na amin'ny tenim-paminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam tsisy teny zany manao miteny momba ratsy momba an'izany saina zany. وإنما الذم متوجه على ما قد يتلبس بهذا العقل. فاني تسين من الله سبحانه وتعالى ناني زاوة من الله سبحانه وتعالى راس مبنزاني دي لزاوة ميت منيبا لسينا فتشوي لسينا ميت تنينوي راس فلزاوة زي ميت منيبا سينا زاني إذانو لزيني الله تي
mila tandemana. فيسميه أصحابه عقلا، وتلبس شيء تلبس بالعقل فيسميه صاحبه ماذا؟ عقل أو معقول، وهو ليس عقلا ولا معقول، وإنما هو هوى. الله عبر عنه وسماه بالهوى. زي ما تقول الله سبحانه وتعالى أنا في القرآن إذا نزابة زي ما نبل لسينا أنا نزابة زني إزاي تودا إنكان لسينا ده إننا من الله سبحانه وتعالى في تنسيمين كان من أنا هوا زي وي فلان نوف فلان على نوف فلان على سينا فلان زني زي لسينا نو ميدان ليش فزوي زابة عند أنيبل لسينا ليش. هناك يعني مما أحدثه الناس من المصادر وضلوا بسببها اعتقاد بأن الرؤى والمنامات مصدر للمعرفة. أنيسني يغزابة زي ما فين زنا كون بيلنا أنيسن نالنجلو فوت زنا أنيسن ما فين زنا كون بيلنا ديا فكانا أنيرو نوف fakana ilo nuf zany nuf zany natao fototra anankiray angana na fototra anankiray natao fototra itsangana nuf zany hoe manuf zany. وهذا أوجد للناس ضلال كبير، والناس تلبس فيه على بعض العوام تقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى رؤية النبي ليست مصدر للمعرفة. Donc zany misy olona zany ndraindray izy miteny hoe nanofy any mpaminany izy Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia nofy iny zany niraisiny karazana hoe lalàna avy amin'ny Andriamanitra direct hoe namatozy nanofy any mpaminany dia zavatra nytenen'ny mpaminany zany niraisiny lalàna, nefa fantatsika fa na izany nofy fahitanao ny mpaminany zany tsy tokony atao fototra anankiray engana amin'ny zavatra rehetra izay itsanganatsika amin'ny fahamanana. ثم يعني بالنسبة لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيها حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. يعني وهذا معناته أن الإنسان الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعرف صفة النبي صلى الله عليه وسلم ويستطيع أن يحدد هذه هي صفة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من صفته. إذا كان وصف النبي صلى الله عليه وسلم فإنه النبي لا الشيطان لا يتمثل بأي لا يأتي على صورته. أما الإنسان الجاهل يقول جاني واحد وقال أنا الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أنا النبي وأنا محمد وافعل كذا وافعل كذا، هذا جاهل، هو أصلا ما يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعرف صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لا يعرف من الذي جاء. يمكن جاءه شيطان. وإذا كان الإنس الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدعي النبوة بعدي 40، إذا صار فيها 40 يدعون النبوة بعده فيقول أنهم أنبياء من الإنس من البشر، يعني ما يجي واحد من الجن الفلان هذا في النوم يقول له ولا لا؟ Kaitantsika izy fa na fahitana an'izany mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin'ny nofy zany dia mila fantatsika izay olona tonga miteny hoe izany ahitan'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin'ny nofy, izany olona izany mila fantany hoe ahoana ny toetoetra an'izany mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam izany, fa tsy hoe izay olona manofy nahita indraindray satana koa, satria mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam laza manao hoe satana hozy izy tsy maka endrika ko, zany hoe tsy possible zany ianao ohatra hoe nahitany tena nahitany mpaminany marina ianao ka hoe diso ny fahitanao an'ny mpaminany, fa ianao no tsy fahalalanao an'ilay mpaminany, tsy fahaizanao mombamomba an'ilay mpaminany, zay satana mitsangana ovavolombelona mitsangana anatin'ny nofinao hoe izy ny mpaminany Muhammad dia hoekenao directly izy, satria na ianao na fombafomba ny mpaminany na pikapikany mpaminany na le nampianarina antsika nampiteny amintsika hoe tahaka an'izao izy na zany tsy fantatranao, ka fomba ahoana ilazanao fa mpaminany marina no hitanao, ka zay mahatonga ny fahalalana zany ilaina, satria ny fahafantaranao an'izany mpaminany zany mila misy zavatra hainao mombamomba anazy, misy somotra izy, misy zao izy, lavalava izy, fohifohy izy, zay no vao afaka hiteny hoe tena mpaminany Muhammad marina no hitako iny.
tahaka izay koa izy izy misy olona koa zany amin'izao fotoana izao izy izy araka an'izay mpaminany misy olona efapolo eo ilaza hoe izy ireo mpaminany aorian'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam izay fantatsika fa tsy marina izany fa fitenitendena foana zany ary tsy tokony atao fototra izany ijoritsika amin'ny fahamarinana fa tokony tsika zany maka an'ilay fototra tena izy. من النكت الطريفة أنا لقيت شخص في السودان قال أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم كل ليلة يرى النبي صلى الله عليه وسلم ساكن عنده يعني. فقلت له يعني يا أخي الحمد لله هذه نعمة وكذا، لكن يا أخي ممكن تصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فرجل لازم تصف يعني أنت ترى كل يوم يعني لو مرة واحدة نقول نسيت يعني، بس أنت ترى كل يوم يعني لازم تصفه يعني. الرجل يعني بدأ يقول إنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم معروف وكيف ما تعرفون صفة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. احنا ما نسألك عن معرفتنا، نسأل عن معرفتك أنت. Ohatrany misy zavatra mampomeo izy izy ohatrany mandalo tany Soudan izy izy misy zany olona anatinazy dia milaza taminy hoe isan'andro izy za mahita an'izany mpaminany zany amin'ny nofoko, isan'andro za mahita anazy lazainy Sheikh hoe efa napetraka aminao mihitsy angamba ny mpaminany zany, efa nitranonao mihitsy izy angamba nipetraka isan'andro hitanao dia isan'andro za mahita azy amin'ny nofo. Dia hoy izy ny Sheikh taminy hoe malazalazao anay hoe momba tahaka olona zany bikabikany mpaminany tsy toetoetrany zany. Zany misy tsy mila lazaina olo tsy aby efa mahay zany iny mila lazaiko anao an'izany. Olona efa mahay olo tira zany efa mahala zany toy. Karaha zay. Hita zany fa tsy tafavoaka an'ilay izy satria izy milaza hoe fantan'olo jiaby zany fantan'olo ianao milaza hoe isan'andro anao mahita anazy ka lazalazao anay mombamomba anazy manotahakaka anao olo. فهذه نوع من يعني نموذج من النماذج الذي تدعي هذا الأشياء وهي جاهل، لأنه مسكين هو واضح من أنه يعني ليس عنده من العلم ما يؤهله ليحفظ وصف النبي صلى الله عليه وسلم حتى حفظا من غير معرفة بدقائق، فهو لا يحفظه ثم هذا الطرف فيه. ولو عنده محفوظات شوي كان ذكي شوية كان يمكن انه خرج نفسه منه. Ja, internal zany fa voaporofo zany fa tsy marina ny fahitan'ny mpaminany zany ary tsy fantany akory momba ny mpaminany zany raha izy ozy ny Sheikh raha mba olona mba manan-tsaina kely na mba intelligent kely mba niezaka izy niteniteny hoe mba lavalava le olona mba hoe mba fantapantana zany hoe mba marina le zavatra mety misy fahamarinana zavatra teneniny fa izy faly fotsiny teny hoe za mahita ny mpaminany isak'alina possible satana aby le hitanao isak'alina io ataony hoe mpaminany fotsiny. فعلى كل حال حتى من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فإن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد مصدرا تشريعيا. فايتانا mpaminany anaty nofy dia tsy azo lazaina fa hoe fanambarana masina tsy maintsy marina azo kely. وإنما تعد كرامة من الكرامات الذي أو فتنة للإنسان، قد يكون فتنة له. ليست رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بالضرورة أن تكون يعني كرامة لكل من رآه، قد تكون فتنة لمن رآه فيعجب بنفسه ويبدأ يتحدث. ولهذا الأتقياء والأصفياء الصادقين لما يرون النبي صلى الله عليه وسلم من العلماء لا يخبرون بذلك أحدا. Fahitana mpaminany anatin'ny nofy dia mety isany ho fahasoavana zay tia Allah hametraka fa hoe ianao dia manomboka isan'ny olona tena tia mitanteraka. Nefa ihany koa mety ho possible ho fitsapana zay apetraka ny Allah hoe possible ny olona anankiray rehefa nahita mpaminany ary mifanesesa mifanitany mpaminany anatin'ny torimaso dia mety manomboka nambony tena izy na hevitra ny tenany fa olo-masina sy mendrika izy na ohatran'izay fitsapana isan'ny fitsapana ihany koa zany. من المصادر التي اعتبرها الناس مصادر الرياضة العقلية والمنامات هي مصدر ومن أكبر مصادر المتصوفة، وهي أن الإنسان يدرب نفسه على نوع من الرياضات العقلية الروحية والنفسية حتى تخيل له تأتيه أشياء تطرأ عليه، يعني يجلس يجوع فترة طويلة وكذا ضمن برنامج وضعوه
Ao ihany koa no manao fanazarantena ara-tsaina, zary ny sainany ampony karazana entraînement zany le sainany mba ho zatra zavatra anankiray. Mety ohatra hoe manaonona be matetika izy mba mampiasa ny sainy be kokoa. وهذا معروف عند الطوائف المسلمين وعند الهنود بالذات في هذا، وعند الصينيين، ويعتبرون هذه الأشياء من المصادر أو مصادر المعارف الذي تطرأ عليهم، ويعتبرونها يعني نوعا من الحقائق، وهذا لا أصل له. Mazava ho azy rehefa nona be le ati-doha rehefa avy eo tena mpanao an'izany zareo Chine, zareo Sinoa, zareo Karana matetika manao an'izany amin'ny alalan'ny fomba fitaizan-tsainany. Dia zay zavatra mivoaka avy eo rehefa avy eo dia teneniny fa hoe isan'ny fanambarana masina tokony ho hajaina sy lalaina. من مصادر الذي كذلك ادعاها الإمامة. Isan'ny ireny ihany koa ny resaka momba ny hoe imamo mpitariky. فالإمامة مثلا عند الشيعة بكل طوائف يعتبر الإمام معصوم. وبالتالي الإمام لا يخطئ، سواء كانوا هم السبعية اللي هم الإسماعيلية ومن طوائفهم، أو كانوا الاثنى عشرية وطوائف. Amjareo mazava ho azy tsy manota ny imamo ho anjareo etina sharia ohatra dia matetika misy eto Madagasikara ny karazana Chine ohatran'izay na ny ankoatran'izay amjareo rehefa imamo dia tsy manam-pahotana. فيعتبرون الإمام، وهذه من الأصول الأساسية في يعني خلاف أهل السنة مع الشيعة بكل طوائفهم، بأنهم يعتبرون الإمامة أصل الدين، وأن الأئمة معصومين. هذه الجملتين، الإمامة هي أصل الدين والأئمة معصومين. ومع ذلك فإن الوحي عندهم مستمر باستمرار الإمامة، يعني اللي 7 إلى 7، وبعد 7 وضعوا بعد ما يسمى الخليفة، واختلفوا في موضوع الخليفة، هذا صارت فرق كثيرة. وما جاء اللي هم 12 إلى 12، ثم بعد ذلك من يخلفه في مسألة من يتلقى أو يقوم مقام الإمام، هل له من العصمة ما له من الإمام أو لا تنتقل العصمة. هذا خلاف طويل عندهم، لكن نحن بالنسبة لنا الأمر محسوم، ما في عصمة وما في إمامة. ما عندنا إمامة، أهل السنة ليس عندهم إمامة بمعنى أنها أصل للدين، وإنما الإمامة عند أهل السنة قضية سياسية. Amjareo Shia mazava ho azy ny antsoina hoe imamo. Ny imamo amjareo dia fototra iomenan'ny finoana, satria imamo io amjareo dia tsy manam-pahotana, ary izy zavatra lazainy imamo io amjareo zavatra marina tsy azo lavina. Zareo Shia mazava ho azy dia mizarazara ho antoko marobe, ary ny ankamaroan'izy ireo dia miteny fa hoe jusk'atreo amin'ny fahafito ilay tsy manam-pahotana, dia hoe raikitra indray problema eo amjareo. Ny sasany miteny izy jusk'atra amin'ny 12. Fa amjareo imamo io ny zavatra imbonanjareo rehetrarehetra tsy itovizatsika hevitra tanteraka amjareo. Amjareo imamo io dia olona tsy manam-pahotana. Amintsika indray ka amin'ny zareo Shia zany imama io dia karazan'ny fanambarana masina mihitsy avy amin'ny Allah hoe fototra iorenan'ny finoana izy io. Fa amintsika Sunni kosa izy io dia hoe problema resaka fitantanana ara-politika, izy indray milany hitantana resaka politika izy io. Fa amjareo izy io dia resaka fanambarana masina araka fiheveranjareo azy. هذه يعني هذا هو مجمل الكلام حول هذه أو ما بين يديه هذا ويسمح به الوقت في قضايا تتعلق بالمعرفة، بمصادر المعرفة. ولعل إجمال هذه المصادر أن المصدر الرئيس عند أهل السنة
والجماعة هو الوحي. والمصدر الثاني ثم يأتي بعد المصدر الثاني وهو مصدر رئيس كذلك وهو الكون والنظر فيه. ثم والعقل عندهم أداة لكشف، يعني مصدر كاشف لحقائق، لفهم هذا الكون لفهم الوحي ولفهم الكون. وما عداه من المصادر فلا يعتبرونه، أو ما عده غيرهم مصدر فلا يعدونه مصادر، فلا يعدونها مصادر، وإنما إذا صح شيء منها قبله المصدران الأولان. يعني حقائق الكونية تقبل، جاء واحد وقال أن هذا شيء يقبل الحقائق الكونية الموجودة، يعني حقائق كونية مثلا عند يعني في الأناجيل الموجودة الآن أن الأرض هي مركز ماذا؟ أن الأرض هي مركز الكون. طبعا هذا الآن كلام الفلكيين عنه خلاص انتهى من 50 سنة الماضية كلها، قالوا لا هذا الكلام باطل ما له، بل من يعني 70 سنة وهم خلاص لا تعتبر، أحد يعتبر الأرض هي مركز الكون، بالتالي سقطت هذه القضية يعني كونيا. لما يتكلم العلماء المتخصصون في قضية معينة بأن هذه ليست حقيقة، خلاص ما يمكن تبقى حقيقة ولا لا؟ فبالتالي فلا يمكن فإذا أسقط فإذا تبين أن حقيقة معينة كونية فهي إذا تعارض معها شيء من مصادر أخرى فلا قيمة لها. إذا أثبتت، إذا لم يتعارض معها فلا إشكال يعني في قبولها، لكن الحكم يكون لهذين المصدرين، المصدر الذي هو مصدر الوحي والكون. Ny fomba anovozatsika ny fahamarinana, zavatra tena te hafatatra ny marina antsika dia manana fototra anankiroa, dia tsy inona fa ny fanambarana masina, izay ny voalohany, izany hoe ny fanambarana masina ao anatin'ny Korana sy ny hadisy ny amin'any azo antoka, ary ny faharoa kosa dia ny fanambarana avy amin'ny fandinihana n'izao tontolo izao sy ny zavaboary eo aminy ary ny firafitra ny ara-pahamarinana. Fa ny atotoa kosa amintsika mpino Silamo dia tsy azo ananganana na atao fototra hoentina milaza ny fahamarinana, fa ny atotoa fotsiny amintsika dia mpanazava ho amin'ny fahamarinana fitantanana, ho amin'ny fahamarinana fotsiny izany atotoa izany. Tsy afaka ny amorona zavatra ny firoany atotoatsika ka iteniteny fahatany, ohatra tsika nahita fa ny fiangonana taloha dia 70 taona lasa angamban'izay dia nalaza ny teny fa hoe ny tany no centre de gravité ny zavaboary rehetra ray manontolo. Nefa tato afara dia hita fa diso zany fitenenana zany, tsy marina, tsy araka ny tokony ho izy. Nefa efa napetraka an'zareo fototra ao amin'zareo le izy dia tsy maintsy mivoamina indray tenenina fa tsy izy ndraika ity fa diso amintsika. Ny fahamarinana dia tsy miova fa zay dia mijanona foana amin'ny fahamarinana zay ka averintsika fanondrony teo am-pamaranana araka ny voalazany fa ny fototra iorenan'ny finoana amintsika dia ny fanambarana masina sy ny fanambarana navoaka avy amin'ny lalan'ny fandinihana ny firafitry ny fahamarinan'ny fahaliana an'izao tontolo izao. العقل عند أهل السنة مكرم ولا يرفضون العقل، وإنما يرفضون الهوى الذي أهواء الناس الذي يدعيها أصحابها بأنها هي مقتضى العقول، وفي الحقيقة هي مقتضى الأهواء ومقتضى الأفكار الذي يتلبس بها أصحابها، وليست في الحقيقة مقتضيات العقل. Ny atodoa amintsika ahla sunna dia zavatra manandanja sy masina tokoa, na dia fitaovana aza, fitaovana fotsiny izy, fa kosa ny tsaiketsika raha ohatra ka zany atodoa zany ampiasaina ilazana zavatra hoe ty marina nefa sitrapo
tiana hoporofona fa zavatra tokony atao fotsiny tsy mpandala ny sitrapo fotsiny tsika na ny rediredy fotsiny tsika fa rehefa ny atodono ndaza zavatra marina mifanaraka amin'ny tokony izy dia iketsika. يعتقد أهل السنة بأن النقل الصحيح لا يتعارض، بأن العقل الصريح الواضح القائم على المبادئ العقلية الصحيحة لا يمكن أن يتعارض مع الوحي الصحيح. voalaza ihany koa anatin'ny fampianarantsika ahlu sunna fa hoe ny atodo voataiza tamin'ny fomba mendrika mahafantatra ny marina dia tsy hoviana mihitsy ny andeha hiteny zavatra mifanohitra amin'ny zavatra voalaza ny fanambarana masina zay ao anatin'ny Qur'an sy ny sunna tsy mifanohitra. هذا ملخص ما يعني قدم الحديث عنه، ونسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم ما علمنا ويعلمنا ما جهلنا وأن يوفقنا للخير. وإذا كان في أي استفسار يبدو أن احنا استغرقنا الوقت ما بقي شيء، لكن إذا كان في استفسار ملح أو شيء ممكن يرجع الإنسان. Saya gambar wajah wajah kaftina, zawat dari datina wajahnya, rawat kami sifan tanina ni, di mana apakah mana zavis.